misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity an'io ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny famindrampo misaotra anao ihany koa mandroitsy tapaka an'izao fianaranten'Andriamanitra izao mivavaka anao manokana izahay mba hitombo fahalalana ianao indrindra ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra fa ny fahamarinana ozy izy no hanafaka atsika ny amin'ny fanankejany Satana sy hanosika atsika ho amin'ny fanaovana ny tsara hatrany. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay io. Afaka manokanao ray eo ny amin'ny zanako izay manaraka izao fandarana izao fantatrao manokana ny aminy dia mangataka aminao izay hiasa ao aminy ianao ka ny tafiky ny lanitra rehetra ny iray eo ho ao aminy ao amin'ny tokantramony amin'ny toeram-piasany eo amin'ny toeram-pivelomany ianao nandrakotra ny fahasoavanao ianao ny hanao hery azy manokana indray ny teninao izay ankehitriny dia aoka ianao hiaraka aminay ihany koa aminaran'i Jesosy amen. Teny lesona antsika androany dia manao hery hoety mankatoa. Ny fivavahana dia fanatanterahana ny tenin'i Kristy. Tsy fanatanterahana mba hahazahoana soa amin'Andriamanitra tsy akory fa satria kosa na dia eo am-panompoana tahaka an'izany aza dia efa nandray ny fanomezana isika dia ny fitiavany. Ny anankinan'i Kristy ny famonjenan'ny olona dia tsy amin'ny fisehoana ho mpanaraka fotsiny tsy akory fa amin'ny finoana izay mitranga ao amin'ny asan'ny fahamarinana. Ny manao fa tsy ny miteny fotsiny no antenaina ny mpanaraka an'i Kristy eo amin'ny asa no voaorina ny toetrantsika. Irinao va ny ho tonga mpanaraka an'i Kristy nefa tsy hitanao izay hanombohana an'ilay izy akory. Eo maizina ary ve ianao ary tsy fantatrao izay ahitana ny mazava arao izay manazava anao atodio ny fonao ankatoa izay fantatrao ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny haren'ny tena ainy dia mitoetra ao amin'izany teniny izany. Raha vao raisinao amin'ny finoana ny teny dia hanome hery anao ankatoa izy ary raha vao tandremanao ny fahazavana izay anananao dia izy fahazavana lehibe kokoa ho tonga ao aminao. Manorina ao ambony tenin'Andriamanitra ianao amin'izany ary ny toetrao dia ho voaarina araka ny toetran'i Kristy. I Kristy ilay fanorenana ny vato velona zaraina amin'izay rehetra miorina eo amin'ny fiainana ka dia hatsangana koa ianareo izy tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Irafetan'ny rafitra rehetra mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo isika. Ireo vato dia vato anankiray amin'ny fanorenana satria aina iray no mitoetra amin'ny indry rehetra ary izany trano izany dia ho azo ny tafio-drivotra zera satria izay iray aina amin'Andriamanitra miara-mandresy ny zavatra rehetra eo aminy. Ary izany mahatonga ny tompo manao milaza amintsika manao hoe raha tsy miray aminy isika dia tsy afaka mahavita na inona na inona. Iry ny tompo manko ny ahafitantsika zava-dehibe ihany koa amin'ny anarany ary ahafahantsika mitondra fandresena amin'ny lalany satria
tsy afaka manao na inona sika raha amin'ny herin'ny maha olombelona atsika fa hery hoety makatoa tokoa ny herin'Andriamanitra. Amen. Afaka sika rainay tsara indrindra ao mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany ka tahanay isanandro sanandro ilay hery avy aminao entinay mankatoa ka tahanay mandrakariva koa ilay fahasoavanao ahafahanay mitsinjo sy mijery ny fahazavana izay omenao anay ary angatahanay mandrakariva ny fahazotoana sy ny fanahinao masina mba hahafahanay ihany koa mandeha amin'ny fahamasinanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isanandro.